Ny tena kristianina marina dia mamaky ny tenin'Andriamanitra. Mamaky ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra anatin'ny Baiboly ve ary manao izany ho zava-dehibe ny kristianina? Tsia, ny antony satria tsy mahalala ny tena dikany sy ny antony ilana izany ny ankamaroany. Saika mionona amin'ireo fampianarana sy fomba nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny ary manaraka toko-pivavahana fotsiny, any ka jamba sy manaratra ny rano satria tsy mamaky manokana ny tenin'Andriamanitra. Ny kristianina marina dia tsara mahafantatra fa fototra goavana itombony ny famakiana ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny Baiboly dia manomboka amin'ny Genesisy hatramin'ny Apokalipsy, izany hoe ny teny rehetra sy ny soratra rehetra dia tenin'Andriamanitra nampitondray ny mpaminany sy ny mpanompony ary natao hovakiana voalohany indrindra ary ampiarina sy arahina ka lasa ho tondrozotra amin'ny fiainan'ireo tena kristianina. Ny tena marina dia tsy boky iray tsongaina na boky maromaro na fotom-pampianarana vitsy fa ny Baiboly iray manontolo mihitsy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Arak'izany raha te ho tanteraka sy alalany sitrapon'Andriamanitra ny kristianina dia ilainy mamaky Baiboly. Ny famakian-teny dia isambatan'olona, tsy ampy ny famakiana teny fotsiny any amin'ny trano fivavahana, fa natokantrano aza ny kristianina dia tokony handinika sy handray tenin'Andriamanitra foana. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika kristianina mba azoto hamaky Baiboly andro aman'alina mihitsy satria dia antoka hiakiana ny fahombiazany atao rehetra koa izany. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao arak'izay voasoratra ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Ankehitriny moa efa mandroso ny teknôlôjia ka dia betsaka ireo mandray teny amin'ireo karazana tranokala fotsiny misafidy ireo fampianarana mahafinaritra sy mampahery azy fa tsy mandinika Baiboly akory. Any ka mazana dia lasa fomba fijery na fisainana mpampianatra no raisiny fa tsy tena hevitry ny tenin'Andriamanitra dia manjary voafitaka ny maro. Ny famakiana Baiboly arak'izany dia ahafahana mamantatra ireo fampianaran-diso mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra ary ompana ny fomba famindra rehetra amin'ny maha-kristianina. Jereo angeny nataon'ny kristianina tao Beria ninona nambara taminy dia no hamarininy foana fa tsy avy hatrany dia ninony. Hoy ny voasoratra hoe ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'izao topo indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Ny famakiana ny Baiboly indrindra koa dia natao iarovana ny kristianina mba tsy hanota. Hoy ny voalaza hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Atanteraka an'izany anefa dia mila tia mamaky teny ary mazoto mandinika ny soratra masina ny kristianina isanisany. Anaka, tandremo ny teniko ary atonga lany ny sofinao ian'ny filazako, aza vela hiala eo imasonao izy fa raketo ao am-ponao fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Fantaro fa ny tenin'Andriamanitra dia manana asa manokana amin'ny fiainan'olombelona. Tsy tahaky ny afo va ny teniko i Jehova ary tsy tahaky ny kanota manorotoro ny vatolampy va? Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tony ny sontsoka ka mahay mamantatra na dia ny heritreritra sy ny fisainany fo. Midika izany fa ny tenin'Andriamanitra dia mety ho fampaherezana, mety ho fampifaliana fa voalohany dia natao hampibebahana ny mpanota hialany amin'ny ratsy, hanapaka ny geja sy ny fatotra ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra koa dia natao hanasa sy hanadio ka ny famakiana azy isan'andro dia mamela ny tompo hanadio ny ao anaty manontolo amin'ny alalan'ny teniny. Hoy Jesosy hoe efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Ny fizarana ny tenin'Andriamanitra dia tsy resaka homanina na fahaiza-mandahatra na famelabelarana mipetrapetraka tsisy aina izay mahataitaitra fotsiny matetika fa araka ny voalaza eto dia mitondra hery sy fanovana ary indrindra fiainana. Hoy ny voalazan'i Jesosy hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Tsy azo adinoina ary kristianina fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra fanavozana. Ankehitriny mantsy dia amboamboarina ny tenin'Andriamanitra mba hafinaritra ny sofina sy hafalifaly fotsiny fa tsy lazaina ny fahotan'ny olona mba havoavonjy ny fanahiny any ka voafitaka ny ankamaroany. Raha mandefa ny tenin'Andriamanitra dia manana ny tanjony ary fantatsika fa ny tanjony dia ny ibebahana sy ny alana amin'ny fahotana ary andovana ny fiainana mandrakizay. Fa tsy ny ampilamina fotsiny fiainana eto an-tany araka ny fiheverana diso akory. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy.